Ao anatin'izay taranja bola lavalava izay matetika dia misy hatrany fanakianan'ireo fileovana isan-karazany ao anatin'izay hoe fomba fitsarany mpitsara malagasy ny bola lavalava izay dia nanapa-kevitra ny federasiona malagasy ny taranja rugby fa isy indray ny fampifanana ireo tanora izay manana faniriana ny hiditra ao anatin'izany hoe sehatry ny matianina ao amin'ny fitsarana ny bola lavalava izany. Isy arak'izany ny fampifanana ho azy ireo ny voalohan'ny volana Mey izao Andriamatoa Tiana Randrianarsoa izay anisan'ny mpampiofana eo anivon'ny federasiona raha ity resaka fitsarana bola lavalava ity no resahana no hitondra an'izany fampiofanana izany. Nisy ary ny resadresaka ny fanaovana anazy tamin'ny mahakasika hoe inona tokoa ny ambangovangon'ny fiofanana izay ataony voalohan'ny volana Mey ho avy izao io. Araka ny tanjon'ny fédération malagasy ny rugby dia ny relève izany hoe mitady tsara ho tonga amin'izany niveau international izany hoe anana niveau 3 izay mbola somary sahirana kely tsika amin'izao fotoana izao. Izay no anaovana ny recrutement ho an'ireo tanora hatramin'ny 5 taona hatramin'ny 2 taona zany eto amin'ny ligue Analamanga raha miasa amin'ny ligue Analamanga sy ny fédération malagasy ny rugby. Rovina nanaovana anazy en 1er Mey amin'ny 9 maraina zany eto amin'ny kianjan'ny Maki eto Andotapenaka no anaovana ny recrutement zareo. Mety hiompana amin'inona kokoa zany io fampiofanana io? Le izy aloha zany izay mahatonga izy recrutement Analamanga afaka miditra dolidoly ireo rehetrarehetra entanina mihitsy indrindra ireo manany amin'ny sampana ambony amin'ny fampianarana sport ENS ohatran'izay na ANS satria afaka base no azo ao base amin'ny fitsarana rugby izany hoe miainga amin'ny fototra zany ny zavatra iainany eo dia afaka ho tonga amin'ny niveau tadaviny ilay ankizy. Izay le motivation ilay ankizy ho avy amin'io zany, izay ny tanjony.